Ireo izay miaina miaraka amin'ny fihetseham-po dia mety tafidoza ary ho lasa voafaritra izany fihetseham-po izany. Fa misy vahaolana ny amin'izany jereo salamy faraika amin'ny 30. Misy 13 amin'ny salamy io, fa izy rehetra samy miteny zavatra tena mahafinaritra. Jehovah tsy nindriareny foko, ary tsy niandranandrana ny masoko, ary tsy nisaintsaina izay zavatra ambony loatra na izay sarom-patarina tsy takatro. Fa nampionona sy nampangina ny fanahy koa, tahaka ny zaza efa moty eo amin'ny-dreniny. Dia tahaka izany ny fanahiko ato anatiko, efa ny sara nono izany. Ry Israely eo manantenany Jehovah hatramin'izao ka mandrakizay. Mila mandalina koa isika amin'ny fiainantsika. Mila miaina lalina kokoa, fa tsy eny amorony eny fotsiny. Ny tompo izao tonga dia sany teny tamiko taona maro lasa izay hoe za tena olo eny amorony eny fotsiny. Fa tsy tena haiko akory ny dikan'izany, ka dia netiny tamin'ny karazana fiakarana ara-panahy fandray dia soratra masina nitondrany ahy. Ny ao amin'ny Lioka 5, mino aho hoe Lioka 5, ny 9 Firy aminareo zao tsy te ho tarihan'ny fihetseham-ponao eny foana, fa ianao tsy te ho fezin'ny fihetseham-ponao zany. Eny ary dia te azo antoka hoe azonareo zany. Fa atsapa zavatra nareo. Fa rehefa ajanonareo ny famelana azy tsy fianareo dia anomboka iena dia iena ny fahatsapanareo azy. Dia mety mahita tsy boboka matetika eny ihany nareo, fa tsy voatery ho lasa saona zany. Lioka 5:1 ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny faren'ny Genesareta Jesosy ranomasin'i Galilea. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo atsisiny farizy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Hitako fa raha vao hoe akaiky ny morona loatra izy dia mety niara-niditra tamin'ny tao anaty sambo kely daholo koa ny olona ka dia nitenenindreo mba hanao fiatana kely. Dia nipetraka teo izy ary dia nampianatra ny olona. Ary efa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona Petera: mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azo nazan-drano. Mandrosoa any amin'ny lalina. Raha miana fiainana marivo sika, tsy azo ny azan-drano mpitahiana izay ilaintsika amin'ny fiainantsika. Fa tsy azo izany mihitsy sika raha marivo daholo ny zavatra rehetra. Hoy Petera taminy ary tena tiako teny io fa tena nampianatra be ahy io taona maro lasa izay. Fa Petera namalika nanao hoe: tompoko mandritra ny alina no efa nikelezanay aina. Mario fa izay tsapany lazainy teo, fa dia tsy mahazo ninonino sika. Fa noho ny amin'ny teninao dia ho arotsako indray ny arato zao. Izay nataon'ny Petera zany dia nilazany Jesosy sy ny tsapany izay notadaviny dia izay noheveriny. Tena ohatra ny mety zany izay ary efa hatramin'ny alina narato efa tsy nahazo ninonino. Efa reraka izay, efa tsy tianao ty intsony zao, tena efa ampy izay. Kanefa ianao moa miteny an'izany, ka tsy maninona intsony izay tiako na ho tsy tiako na izay sainiko na izay heveriko, fa ho ataoko fotsiny zany satria ianao no teny hoe ataovy. Drao, dia eo zany izy ilay mamindra ho amin'ny lalina avy any amin'ny marivo amin'ny fiainany. Mandeha lalina midika hoe mijanona amin'ny fiainana fihetseham-po sika. Fa manana fihetseham-po sika dia miteny hoe za manana izany fa tsy za nitondra. Ndika izany hoe sika mahalala ny ten'Andriamanitra ary afaka mitsara sika rehefa hitantsika fa misy zavatra heverintsika fa mifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra, dia haintsika rehefa misy fahako ihany koa ataon'ny fahavaloan-tsaintsika ao. Miaraka amiko ve nareo sa be loatra lazaiko ka tsy arakareo tsony. Fa tsy hanam-pahalalana amin'izay marina sy diso sika raha tsy mianatra ny teny aloha. Ahoana ary no ahaizako hoe marina ny saiko na diso raha tsy mahay ny ten'Andriamanitra? Fa tsy haintsika zany no namitany satanantsika satria araka ny lazain-devy amin'ny alalan'ny tsy fahalalana. Mila mahay mianatra ny tenin'Andriamanitra sika, mila mahay mino sika, fa zany ihany ny fahamarinana tokana mitombony. Fa ahoana no alalana hoe marina ary ny Baiboly? Nga moa misy maro be zany, aiza misy fahamarinana maro zany, dia hoe isy raik io. Amen. Jesosy nilaza hoe zany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako.
Araiky fa betsaka ny olona eto tany zay tsy te ino an'izany fa hainareo hoe manino izy ny tsy te ino satria tia anao zay tiany ihany izy rehefa zay ny tiany atao. Ny olona rehetra zay milaza fa tsy mino an'Andriamanitra raha vao misaina izy fa hoe afaka mino an'Andriamanitra ka hoe mbola afaka manao zay tiany atao ihany, tonga de ino an'Andriamanitra aingana izy. Fa fanindriny nofony daholo ihany zany. Fa raha ianao ny tenin'Andriamanitra de na manao na fatsapanao na zay verinao na zay tadavinao de afaka mandeha lala foana ianao. Mariny, afaka mandeha lalina ianao. Afaka milaza ianao mbola lalina no zany a. Za zao manana fahalalina mpiainana zao. Misy olona ary veto vonany andeha lalina kokoa. Hitanareo zao. Afaka mampianatra anareo antia de mivavaka ho an'ny osotr'Andriamanitra ao amin'izany mba hatakaranareo zany fa ila zavatra aminareo. Ianao ihany no afaka mody manao an'izany. Tsy vitanao tsisy fanampian'Andriamanitra zany. Raha manana fihetsem-po be mikasika zavatra ray ianao nefa hainao fa Andriamanitra mitady anao tsy handeha amin'ny fihetsem-po de aza mba samy manoatra an'izany fa tovy Andriamanitra apio Andriamanitra raha ampianao a tena tiako zany. Ary aza mijanona zany raha sendra sarotsarotra aza mba reraka amin'ny fanaovan-tsoa fa amin'ny fotoan'andro raha tsy reraka ianao mbola hijinja ihany raha tsy reraka. Isy fotoana ianao reraka. Alleloia. Ny kristianina marivo tsy ho kristianina faly zany. Fa iompana amin'ny fihetsem-pon-daholo ny zavadrehetra tsapako. Tsy tsapako. Jereo ny Hebreo 7:5. Anome hatsarana solondavenina izy. Re olona ny fihetsem-poko tena tsy voafehy mihitsy satria avy nondratraina. Fa toy ireny hoe mahafindray zany hoe milamina zany aho zao. Nefa za zao mbola nila fotoana zany. Zao dangereuse. Tsara zany. Fa raha tsy henonareo izy teo izy hoe nitaky afriny zany zao. Tena ela be zany fa tsy tiako tenenina. Hitanareo sao Andriamanitra manovantsika voninahitra amin'ny voninahitra. De tsy kelikely zany. Fa me mitombo eny an-dalana eny ianao de ty misy zavatra zay anampy anareo mianara mankafy ny fivoarana zay azonao. De aza de mibanjina fotsiny ny zavatra rehetra zay mbola mila avitaina. Satria Andriamanitra tsy tezitra aminao zany. Tianao izy. Aro anao ty. Hitanareo Andriamanitra tiana de tamin'izany mbola nikorotana fihetsem-po azy fa tsy faly tamin'izany. Ary tsy tena vavolombelona tsara ihany koa. Fa ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy miova, tsy voatery tezitra amin'ny tenanao ianao, tsy voatery hevitra ianao hoe Andriamanitra tezitra aminao. Fa tsy maintsy mila fotoana zany tsy andaiky aminareo. Fa zao no inoko, mino fa raha manana karazam-pampianarana tsara ianao. De inoko fa tsy voatery hatrela tahaka anazy azy zany satria hitanareo zao fa tsy nisy olana teny an'izany zavatra zany. Tsy nisy olana teny any zavatra ilazaiko anareo zao. Fa mila nikariko zany avy tamin'ny Ramasy sy Fijaliana. Ary ny farana nanomboka nitodika de namaky boky avy tamin'ny taonjato 417 ka nahita fa ny finoana kay tsy azoko izay tadaviko eny foana akory. Fa matetika zany mitondray andalo zavatra izay tsy tiako kanefa andraindrain'Andriamanitra ho milamina foana. Amen. Fa niverina tamin'ny Baiboly sy nihetsika amin'ny finoana tamin'ny taona 70 de nahazo fampianarana lehibe maro mikasika ny finoana. Fa nandika vilana kely any saina hoe afaka ampiasaiko ny finoako mba tsy hananakolana mihitsy. Fa de tsy nety aloha zany. Misy ny finoana inonan'Andriamanitra amin'ny zavatra ary raha tsy azonao zany de misy ny finoana ambony kokoa izay hitondranao hisehatra zavatra. Ianareo ave? Hoe misy ny finoana inonao an'Andriamanitra manao zavatra fa raha tsy azonao zany de mila mino an'Andriamanitra ianao fa manana zavatra lalao ao-tsainao izy, zavatra tsara koa ao-tsaina ary mety ny tsy ilainao ange de io zavatra izay tadavinao io. Mety tsy io fisondrotanao ampiasany io no hanampy anao ara-panahy, mety tsy ny fanambadianao zao no hanampy anao amin'ny ara-panahy,
mety tsy ny fanesoranao io olana io zao no anampy anao ara-panahy. Ngamba Andriamanitra malala fa hoe mila mandalo zany kely ianao aloha, mety mila miandry kely ihany ianao aloha, de mila manana faharetana kely ianao, satria izy de liana kokoa amin'ny fanovananao mihoatra ny amany olanao. Fa mandeha mialalina kokoa zany dikany hoe lalina kokoa, mila manamboatra sainao ianao androany. Andriamanitra tsy mampanina azy fa elany zany, fa za tsy alan-dahara am'zany, za tsy ala zany mihitsy ary tsy alan-daharana. Manantena fa mamatitra tsara dolo ny fitsarantsika sika, nefa rehefa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany. Aza mivavaka ny amin'ny fotoananao fa mivavao amin'ny fotoanany. Ataony eny sitraponao Andriamanitra etỳ an-tany takany any an-danitra. Vavaka zany isan'andro aho zao tena manan-danja ny vavaka nampianaran'ny Tompo. Meo anain'io ny anana saza ao anay, za tsy anany andro manaraka zany fa tsy jovy ihany amin'ny androany Tompo. Mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ataony eny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Amen. Ny sitraponao ny tadaviko Andriamanitra, fa tsy ny ahy. Za te ho tonga olona lalina kokoa. Hebreo 9:9 hoy izy hoe koa izany no anambaran'ny fanamasina fa tsy mbola naseho ny lalana mankany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany ny tabernakely voalohany. De zao no hitako tao anatin'izany, fa tsy hitako tao mivedikevitra fa zao no nasehon'Andriamanitra raha mijery ny tenanao ho tabernakely ianao. Satria ny Baiboly milaza fa isika zao ny tabernakelyn'Andriamanitra, de isika ny tranon'Andriamanitra, de miaino anatintsika izy. De tahaka ilay tabernakely ny testamenta taloha izay nisy fizarana telo, isika koa de mizara telo. Manana ny sainy isika, de ilay toerana masina indrindra izay toeran'Andriamanitra. Manana ny fanahy isika, izay mety everitsika hoe tena masina be nefa tsy tena io ny masina indrindra, ary manana ny nofo isika de tahaka ilay hevitra ivelany zany. Lazainy fa ny toerana izay masina de masina indrindra, izay ny toerana lalina indrindra, ary tsy misokatra zany io raha tsy efa voasaraka mihitsy aloha ireo dingana roa amin'ny efitra roa hafa amin'ilay tabernakely. Ka ny anarako tamin'izany zao de hoe raha vao mbola ilay hevitra ivelany no mifehy de tsy akafiany voninahitra ilay fiainana amin'ny fanahy na ny fandehanana amin'ny fanan'Andriamanitra, de mila ajanoko zany fitandremako hevitra ivelany indrindra io, de mila mandeha lalina de miaina amin'ilay olona ao anaty koa. Tsy de be loatra aminareo zany sahoana. Tabernakely mizara telo ivelany anatiny masina, mahavery ahy zany. Raha tsy arakareo ahy de midika fotsiny zany hoe mbola betsaka zany mbola tsy fantatrao, de mila jerenao zany. Raha izanaka fanamasina Andriamanitra telo zay ray. Joyce olona ray mizara telo. Saina, fanahy, vatana, saina ny lalina indrindra. De hitanareo ny marina zany de tena fiainana de ilay ao anaty, tsy ny fiainana manodidina antsika zany fa ilay ao anaty. Rehefa manana zavatra feno ianao amin'izay ilainao anaty ao, ny zavatra izay manodidina anao aloha de tsy isy dikany loatra zany. Zany tsy midika hoe ankafizinao zany ity hafanao, fa hoe afaka hatrehanao zany nefa mbola manana fiainana tsara ihany. Amen. Salamo 1:1 aza manaraka zay tsy marina ianao fa ny fihetsepontsika no isan'izay mety ho zavatra tsy marina indrindra nefa mety hakantsika torohevitra. Firy aminareo zao saika mirona amin'ny fihetsepo foana ndao hijery fanamarena kely sika hoe iny ary. Iza ny saika mampidi-dozany tena ny vokatry ny fanarany fihetsepony? Eny ary. Zao ny any ohatrany tsy diso olona mihitsy aho zany amin'ny afatra androany. Sambasamba kosa zany. Romana 9:5. Fa ilaza aminareo aho zao zay zavatra manandanja indrindra ananako de zay fantatro amin'ny tenin'Andriamanitra, de zany koa no manandanja indrindra aminareo. Ny fotoana izay laninareo eto zao de fomba manandanja andanim-potoana. Romana 9:5 fa izay miaina ny fiainany nofo, izay mameno ny fandriny sy ny anohanany. Sika zany de miresaka ny fihetsepò eto, ny zava-dozany zany manaraka fihetsepò zany.
ireo zay manaraka ny anoanana sy faniriana tiorany nofony tsy afaka manome fahafapoan'Andriamanitra mba hoe ekeny. Zany zao tsy midika hoe lavin'Andriamanitra ianao fa midika zany hoe teopo-tahaka zany tsy ho afaka ekeny satria fantany fa tsy hitondra ny fitahiana zay ilayntsika amin'ny fiainantsika zany. Tsy voatery iana tahaka zany sika. Nareo zao mahita olona mihinana tsy mijanona mihitsy. Nisy fotoana tany an-tsena ny kojakoja tokantrano de nisy plat feno sakafo tao. Za aloha tsy nahazo ilay hoe nahoana ny misy sakafo hita tany amin'ny tsena ny kojakoja fa de hitako tao zany. Iray amin'ny fivarotana kiraro nalehako koa de manana boaty ngeza nisy cookies zareo. Isaky mitady kiraro aho zany de isaky ny tonga de hokory zareo hoe sao de mila cookies ianao. Tsy za tsy mitady cookies. Sao de mahitondra cookies kelody koa ianao. Tsy za tsy mitady cookies entina mody zany. Joyce, afa ahoana tsy tianao le cookies satria raha vao mihinana an'io tsy ho atonon'andray patalohako. Ary mbola manan-danja kokoa amiko ny patalohako atonon'ahy noho ny fihinana ilay cookies. Fa tena viditsika lafo ny fakana tsirony kely amin'ireny karazana sakafo reny ka tao amin'io fivarotan'io vetivety fa tsy ela akory. Fa rehefa niverina teo amin'ilay nisy cookies tonga de ilay fasiana azy mihitsy tsy teo tsony. Ary afaka miteny anareo fa ny olona rehetra nandalo teo zao tsy nantana daholo fa de naka sy nihinana daholo ary tsy natsiaro nihinana zany akory avy eo. De jereo mila manomboka manao zavatra fanahininy ianao fa tsy etanim-po. Rehefa tsy maintsy hihinana de fataro tsara zay hoaninao. Fataro ny ao anatiny. Aza mihinana zany raha tsy tiana hoanina akory zany. Aza mividy zavatra amin'ny fo. Aza makany an-tsena ianao hoe aka ny vera zay nykômandinao tamin'ny herinandro. Avy eo nefaranao mandeha mody mitondra arona be telo feno zavatra fa hoe nanao promotion 570 ny tao. Zao ianao manandreo rehetrareo an-tranao. Nareo ve efa tratrany hoe nitondra zavatra maro nody de avy eo leony tsy maintsy amana an'izany rehetra indray avy eo. Zarery zany tsy maintsy amandreto rehetrareto na inona koa raha tsy mividy andreto. Nareo ve efa mividy zavatra satria tsara ao an-tranonareo zany kanjo no tonga tany de tsy nahita toerana asiana azy. Za ti kavina mihitsy de tsaroko nisy fotoana nividy antony kavina tsy manatsahala tony fa tsy nisy nampiarahako taminy akory. Niazo zany 3 taona de nanome olona azy fa tsy nanao ilay izy mihitsy. Tsy afaka mividy zavatra ianao satria tsara sy mamihiratra ary mahafatifaty zany fa mila misaina sika. Teny ilaiko ary ve ty mba manana izay ampiarahako amin'ity ve tena mila an'ity tokoa ve tena te hividy marina ve. Jereo amin'ireny lavanty reny. Rehefa manatrika lavanty ianao tena mahafinaritra nipetraka eo de miandry zany. Meo ary, meo aty, eto aty ry. Fa jereo tsara nge rehefa tonga ny facture. Zany ny tranga rehefa mamenta tadaviny nofo sika na hoela na ho aingana. Ho avy ny facture, iseho eny ihany ny cookies ny farany. Eny ary, aleo fa izara teny farany mikasika ny fientanam-po. Ary tena tiako ty ray ty. Zao natoko faraka amin'ny 20. Mingavy anareo mba tsy hanao zavatra ampientanam-po fa isaina. Nijanona de aoka isaina. Pasteur Mike zay ety ambony ity zao manampy ahy kely tamin'ny zavatra sasany mialohan'ny fotoana. Ary hitako fa ny zavatra sasany nangatahako taminy tonga de nivaliany teo ny eo fa misy zavatra hafa nangatahako azy de mbola mila ny saina aloha zany vetivety. De nisy zavatra nangatahako taminy maly de ho mihitsy izy hoe tsy tena zany olona afaka mamaly zany fantaniana zany. Misy ny olona tena lalina. Betsaka ny olona zay tena mangata zavatra aminy ianao tena aleo fa lasaiko anao zay hevitra. Nefa izy tsy mahazo zay tena resahanao akory. Fa mila miandry kely sika rehefa misy olona mametra-pantaniana antsika de mijery tena afaka mamaly zany fantaniana zany marina. Raha zany de milaza fotsiny hoe tena tsy mety voavaliko zany fantaniana zany. Zao nafaraka amin'ny 20 Jesosy niseho tamin'ny mpianany tao aorian'ny fitsakanany tamin'ny maty.
manomboka ny andiny voalohany lazainy hoe rehefa afaka zany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amorony ranomasiny Tiberiasy ary toy izao ny sehony. Niaraka tamin'izay Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimosy Natanaela ilay avy tany Kana ny Galili sy ireo zanak Zebedio ary mpianatra roa lahy hafa ihany koa dia hoy Simona Petera taminy alaifisaratsena fotsiny hoe andeha anarato tsoraka. Tony hoe maneo zavatra ny sary tao tsaiko dia hoe tena mipetrapetra-potsiny ry zareo dia avy eo ny saoty dia laza hoe andeha anarato. Fa io koa ireo taminy miaraka aminao koa izay tsoraka hafa koa. Hitanareo Jesosy zany avy maty dia nitsangana indray izy. Fa hitako hoe tsy hitan'izy ireo tsony hoe inona indray ary ny tokony ataony ka dia ampietana-po. Hitako izany Petera ny saina fotsiny hoe zara nga andeha anarato azany foana fanaoko hatramin'izay. Ka dia lasa izy ireo dia nakany anaty sambo fa hatramin'ny alina manontolo no tsy nahazo zareo. Tena tiako izany. Tsy nahazo ry zareo. Raha nivokatry ny fanarana fihetsem-po dia tsy nahazo ry zareo. Miaraka amiko ve nareo? Tsy nahazo ninninna. Ny mpianatra nanaraton-dray alina dia reraka dia tsy nahazo ninninna satria tsy nanjony tamin'ny rano lalina. Dia nentiny fihetsem-po sy ny fanapahan-keviny amin'izay izy ka tsy nahazo ninninna mihitsy dia jereo zao. Fa efatra no nefa nazava ratsy ny andro dia teo amoron-dranomasina Jesosy dia nitsangana. Kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy zany dia jereo ny 15 fa milaza betsaka io. Fa hoy Jesosy taminy anaka rankizy. Izy tsy laza hoe orala. Izy tsy laza hoe mpianatra. Fa nantsoiny arak'izay toe-pony teo izy ireo. Anaka rankizy. Manakanina ve nareo? Efa manana trondro ve nareo? Efa nahazo zavatra hohanina miaraka amin'ny mofonareo ve nareo? Ina moa zany lazainy zany? Nahitanareo soa ve zany? Nety ihany ve ny asanareo? Tsy ory zareo. Dia izy alatsaona ratonareo avy ato amin'ny lafiny ankavanana samy fa azo trondro avy ao nareo. Ka mety betsaka aminareo zao no tezitra amin'ny fiainanareo satria efa nanapa-kevitra irery nareo dia nandrotsaka rato tany amin'ny lafiny diso tamin'ny sambo. Mety ianao ihany nanapa-kevitra izay ataonao amin'ny fiainanao dia ianao zao mbola manao zany ihany. Mety ianao nanapa-kevitra izay toerana isianao nefa ianao zao leo an'izany. Tsy tianao ilay asa, tsy tianao zany. Mety tsy eo akory ny antso tokony ataonao fa azonao vola be io dia ankoatr'izany antsika hoe ilaina foana ny vola. Misy aminareo zao mankaly izay ataonareo amin'ny fiainana. Nahoana raha samy manao dingany finoana ianao dia manomboka manao zavatra izay ho ankafizinao. Eny fa na dia tsy tena manome vola be ho anao zany. Mety tsara aminao koa ny manova kely ny fomba fiainanao dia mba mifaly amin'izay zavatra ataonao zao. Aze tany-po hanambady olona izay tsy tokony vadianao satria ianao matahotra sao tsisy mpakavady. Tsara aminao koa ny mandany taona maro irery no ianao mihidy aman-trano amin'ny olona izay tsy tianao akory. Amen. Ajanony fividianana zavatra tsy voavidinao akory ka tsy ahatonga anao ikrihina isaky ny maneno telefona sao dia hoe faktiora mila alohandray. Pitakitro zany. Manomboa manjona amin'ny lafin-tena izy eo amin'ny sambonao.